Ny fokontany andrefany Mananjara ao anatin'ny boriboritany faefatra no nanatanterahany atoko HVM asa tana maro nanomboka omaly. Lakan-drano mirefy 700 metatra ny diovina ao anatin'ny tetika asa tana maro erahana amin'ny antoko hery vaovaon'ny Madagasikara. Esorina ny tsikafokafony, napetraka ihany koa ny barazy entina anakanana plastika samihafa mandalo amin'ny lakan-drano ary nampitomboina ny daba-pako. Olona hatrany amin'ny 500 no manatanteraka ny asa mandritra ny 5 andro. Hatrany amin'ny targetran'ny HVM dia hoe ny fametanana ho amin'ny fampandrosoana. Izay fametanana ho amin'ny fampandrosoana dia tiana HVM mba ho soa amin'ny asa dia atomboka indrindra zany amin'ny fitsonjovana ny fiainam-bahoaka izay aty amin'ny atao hoe faritra sahirana. Androany dia tonga taty amin'ny fokontany andrefa Mananjara izahay dia misobe zany mba mijery ny fiainan'olona dia hita fa tena maloto be tokoa ny kanaly eto ary rehefa ho avy ny orana atsoatsy dia vao mainka ho sahirana ny vahoaka dia ditsetry zay hoe ndeha hitondra ny anjara briky ny atoko HVM amin'izany olana zany ka dia niezatra zay zany hoe naka an'ireto olona ponina ato anatin'ny fokontany dia hijery amin'ny fanadiovana io kanala io mandritry ny 5 andro. Misy olona 70 zany izay alaina isan'andro anadioan'io kanala io dia nisy koa daba-pako izay nomena ho an'zareo fitaovana zany ahafahan'zareo miasa dia mety miteny ny olona hoe izay fotsiny ve mety atao zay ve dia ampy dia araka ny teneninay hoe ny fampandrosoana ny Madagasikara dia miainga amin'ny zavatra tsikelikely zany tsy ho androany akory ny tonga dia iovy ty Madagasikara ty fa mandroso tsikelikely ary entanina sady ny atao hoe ny tele-panahy sy malalatana rehetra mba anaradiana zao etsy tahaka zao satria zao ny endriky ny fampandrosoana ny fiarahana fametanana amin'izany fampandrosoana. Anisany angataham-pona ny tohizan'ny asa tana maro izay sady fomba ahafahana manadio ny tanàna no ahafahana mahazo azy. Rotona fotoana zao fa mba eto lehibe reto dia mba mangataka tsika hoe mbola maro ny zavatra tokony diovina ety amintsika. Ity kanal ity zao no hita androany fa any anaty tanàna any dia tena mbola maloto dia maloto tokoa ka tsy fantatra raha hoe tratratsika amin'ny famitana ity kanal ity raha farambatsy tratra dia mba mangataka izahay ponina mba ho tohizana ilay fanadiovana mba hidirana anaty tanàna fa any koa no tena mila fanadiovana dia izay mba angatahana indrindra ataoko mba hitohizany ty asa ty. Sotra betsaka amin'ireo HVM fa mitondra tombontsoanay mba miasa isan'andro mba mifindra ny taranaka koa mba tsisy zay na ny fianaran'ny mpianatra tsy voalohany ny apidoroay dia mba mangataka koa zay mba mitohy le asa mba hisiasana isan'andro. Na aloha hitohy foana le asa zay tsy mihinan-kanina fa zay asa fanaovananay eo dia ataonay daholo jereo zao latsaka atao anatiny tao zay dia aloha hitohy le asa fa zay fanaovananay dia ataonay fa rehefa mihinan-kanina zay dia zay ny anay fatanay. 3 isan'andro no azon'ny olona 70 manatanteraka ny asa imo eto amin'ny fokontany andrefa Mananjara ary ny HVM no miantoka amin'ny fandaniana rehetra amin'ny tsy asa fanadiovany ity. Iny fanadidiny iny tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fotoanantsika tamin'ity ariva ity. Ankasitrany ianao nanaraka sy nijery hatramin'ny farany fampalalam-baovao teto amin'ny fahita lavitra AmaTV. Asaina hatrany ihany koa nefa ianao hanaraka hatrany ireo fandaharana izay efa nomaninao anao ka mamy fotoananao ary ny tenako amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.